tompo dia Andriamanitra mamindra fo sy mianatra, maharo-po sady be famindram-po sy fahamarinana. Salamo 4:8-5:10. Fifaliana indray no mitsidika antsika any tokantrano andro namako, mitsidika antsika any amin'ny toerana maro isan-karazana izay misy antsika. Tena faly mitafa amintsika amin'ny alalan'izao taridalana fandaharana afatr'Andriamanitra ho antsika izao. Malemy fanahy sy be fitiavana ary miantra. Iza moa zay? Malemy fanahy, be fitiavana, miantra. Fantatrao ve hatrany? Jesosy Kristy. Ao amin'ny Salamo 4:9-5:10. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa ianao Tompo dia Andriamanitra mamindra fo sy miantra, maharo-po sady be famindram-po sy fahamarinana. Manome baiko antsika Andriamanitra mba hanana an'io toetra io, toetra any Kristy, mihevitra mandrakariva ny hafa, maneho fitiavana mandrakariva ny hafa. Tsy misy olombelona ka velona ho an'ny tenany zany, ary tsy misy olombelona maty ho an'ny tenany. Fa ny ampahany betsaka amin'ireo ezaka izay ataontsika isan'andro dia tsy ho antsika fa ho an'ny hafa. Ary marina azo porofoina izany. Ndray aman-dreny izay miasa mitady vola dia izao ny tena andaniany volany sy ny androny sy ny fotoanany tsy ny tenany fa miankohana ny tokantranony. Ireo ankizy mianatra mitady fahaizana any an-tsekoly, mianatra mafy. Rehefa tafita izy ireo, iny fahaizana iny tsy ho azy ny ampahany betsaka fa ho an'ny manodidina, ho an'ny fiarahamonina. Ary tiany Kristy mba ho izany mihitsy ny toetrantsika. Nikasika ny fony olona sahirana Jesosy, naka ny fahoriany mahantra Kristy, naka ny fijaliany taranak'olombelona Kristy. Ny fiainan Jesosy rehetra dia tsisy nataony ho an'ny tenany fa nataony ho an'ny hafa. Ozy ny teniny, ny vorona manana ny akaniny, ny ambo aolo manana ny tranony, fa ny zanak'olona tsy mba manana, na dia izay anitriany lohany azy. Ny zato isan-jaton'ny asan'i Kristy dia nataony ho amin'ny hafa. Anjarantsika ny mamerina indray ny toe-panahin'Andriamanitra eo amin'ny olona amin'ny alalan'ny fahasoavana izay natolotr'Andriamanitra antsika. Anjarantsika ny manome fitserana, fanampiana, fanavotana ireo olona anetsinetsiny maro efa ambava hoana ny fahadisom-panantenana. Ho be dia be ny anaraka ny fahamarinan'i Kristy raha toa ka zaraintsika amin'izy ireny ny fomba fiasan'i Kristy. Ny fomba fiasan'i Kristy dia izao: ny fangaro tamin'ny olona, na mantatra izay ilainy, na neo fitserana azy, ary nahazo ny fitokisany dia ho Jesosy hoe avy anaraka. Nahoana ny tsy mbola mitranga ny olona anetsinetsiny maro manaraka an'i Kristy? Satria tsy zaraintsika amin'ireo manodidina antsika ny tombontsoa lehibe ny famindram-po sy ny fitiavana amana. Na aiza no aiza no anaovana ny asan'i Kristy dia eo miaraka amintsika Kristy. Zao nambaran'ny soratra masina ao amin'ny Korintiana 2:7-7. Mpiara-miasa amin'Andriamanitra izahay. Zao 5:4 tomoera amiko. Matio 2:1-7 manao hoe ento ny ziogako ka mianara amiko. Hitantsika eny rehetrarehetra ny fanasahirana, mahantra ary mandidy antsika Kristy. Mibaiko ireo kristianina izay manara-dia azy mba hanokana ny ampahany betsaka amin'ny fiainan'izy ireo, mba hanavotana ireny olona sahirana ireny. Malahelo ve tsika raha olona sahirana sy mahantra no mameno ny fiangonantsika? Malahelo ve tsika raha olona sahirana eo amin'ny fiainana, mitady vonjy no mameno ny fiangonana ho taontsika ho any an-danitra? Zany anefa ny tanjon'i Jesosy Kristy, ny ahafahantsika maneho ny fitiavana. Jesosy malemy fanahy, be fitiavana, miantra, andeha handray fanapahan-kevitrintsika ary namana malala, anokana fotoana, anokana vola, ny fontsika. Ka izao ny lara-pahamena dia izao hikarakara an'ireny madinika sy ny sahirana ireny. Indraindray hitsoahantsika izy ireny, indraindray adinontsika izy ireny. Fa raha misy olona mora tao aminao any an-danitra,
mora anaovana ny asa fitoriana ny filazantsara dia ny olona sahirana ary zany no fomba fiasan'i Jesosy Kristy. Ho tafatoetra aminao zany, tafatoetra amintsika zany, ary tsy hoe ho tafatoetra fa ampiarina eo amin'ny fiainantsika dia hivavaka isika. Misaotra anao izay Jesosy malala, averinao indray ny lohahevitra, malemy fanahy, be fitiavana, be fiantrano ianao. Omeo hery izahay mba hitiavana ireny noady noho ny fiarahamonina ireny, ka tsy amin'ny fotoana anankiray fotsiny anaovana ny asa soa mba hampalaza sy hampirebondrebona ny tenanay sy ny fiangonanay, fa mandritra ny fiainana dia handray am-po izany afatra izany. Toany hery zahay mba hahafahanay manampy ny hafa maneho ny fitiavanao amin'ny olona rehetra amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.